faly sy mideranao zay tompo fa tonga ny fotoana zay ahinona ny teninao tompo dia sakafom-piainanay koa mangataka ny fanaina masina tompo ampidina aminay tsiraray mba ahay tokoa ampatony teninao tahiko ny mpanomponao zay fandinga maty ny teninao tompo ary ampianaro anay isanandro tompo mba amaky sy andimika ny teninao koa fa dia ho anao rery ihany tompo midera aja saotra voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia araka mamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Jérémie fa 7 vakina manomboka amin'ny 15 ka hajantsika amin'ny 17. Rehefa vonona isika dia iarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no lazain'i Jehovah: ovaosina izay olona matoky olona sy manao nofo ho sambony ka miarana Jehovah ny fony. Fa ho tahaka ny olona mahantra any amin'ny tany aina izy ka tsy mba ahita na dia avy aza ny soa, fa olona amin'ny tany karakaina any anefitra dia any amin'ny tany sira izay tsy monenana. Ho tahina izay olona matoky any Jehovah dia izay manana ny Jehovah ho tokony. Fa toy ny hazo ambolena eo ambony rano izy izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha ka tsy ahatavatra na dia avy aza ny ainandro, sady ho maitso ny raviny ka tsy ahala izy na dia miavina aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famoana. Amen. Mbola hotozatsika ny famakiana ny teny soratra masina, izany hitantsika amin'ny Korinthianina voalohany toko 12 andiny 12 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha Kristy notoriana fanatsangana tamin'ny maty, ahoana ny ilazany sasany ao aminareo fa tsy misy fitsanganany maty? Fa raha tsy misy fitsanganany maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary tsy natsangana Kristy dia foana ny tovi-teninay, ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hita ho vavolombelona mandanga ny amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no manangana ny Kristy. Nefa raha tsy atsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy atsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia veriko izay hitanodimandry amin'ny Kristy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anampianantsika ny Kristy dia mahantra indrindra ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho sambatra izay hitanodimandry. Amen. Eo am-pitsanganana mandriresantsika ny voalohan'ny araka izay voasoratra ao amin'ny Luka toko 1 dia raisina amin'ny 7 ka hatramin'ny 19. Efa hitantsika ny vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy niara-midina tamin'ireo dia nijanona teo an-kanarenany izy sy ny mpiana maro mba mivoaka betsaka avy tamin'ny Jodia rehetra sy Jerosalema, ary avy tany amoron-dranomasina ny Tiro sy Sidona, izay tonga mba aliano azy sy hosotranina amin'ny aretiny, ary izay nampahorin'ny fanahy maloto dia nosotraniny. Ary ny vahoaka rehetra nitady hanindry azy, satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra. Ary Jesosy dia nanompo ny masony tamin'ny mpianany ka nanao hoe: sambatra ianareo noana ankehitriny fa ho vokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa hiome ianareo. Sambatra ianareo raha alan'ny olona ka ariny sy aratsiny, ary laviny
toy ny zava-dratsy ny anaranareo no ny amin'ny zanak'olona. Mifalia nareo amin'izany andro izany ka midita fa indro lehibe ny valim-potianareo any an-danitra fa izany natolonazany tamin'ny mpaminany. Fa lozanareo izay manan-karena kosa fa efa azonareo izay nahafapo anareo. Lozanareo izay voky ankehitriny fa mbola honoana ianareo. Lozanareo izay miome ankehitriny fa mbola hohory sy hitomany anareo. Lozanareo raha milaza soa anareo ny olona rehetra fa izany nataony razany tamin'ny mpaminany sandoka. Isaorana lehitompo. Iaraka manao izany sika izay resantsika mipino manerana izao tontolo izao. Minana Kristo manana sy ny tany ary ny Jesosy Kristy zanak'olona antsika izay tontolo tamin'ny masina tanteraka mahery izany manao nomona tany fijerena maty kanalely midina tany amin'ny fiainantsika misaraka tamin'ny tamin'ny alfately miaraka amin'ny an-danitra mipetraka banana Kristo ary ary tsara fetra sy maty ino fanamasona fiangonana masina mahery izao fiangonana masina famelake tsara tena maty ary fiainana izay. Amen. Mbola totsika ny voalahatra voapetraka isika. Jesosy tompo